raha resaka an'izay tsy fandriam-pahalemana izay ihany ny kolokolo no anisany mitarika ny tsy fandriam-pahalemana araka ny nambarany tale jeneraly ny Bianco. Raha momba ny raharaha latromo manokana dia misy araka ny nambarany jeneraly Faly Rabetrano ny fitaranana izay voaray ny Bianco. Nositany ity tompon'andraikitra ity ihany koa fa efa nisy hatrany ny paika izay napetraka iadina amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fandraharana omby saingy ny olana napetraka dia tsy narahana ary novaina hatrany izany. Fanazavana ary. Le filière bovidie filazan'igny efa betsaka ny asa efa natao tamin'igny na dia tamin'izaho mbola commandant de groupement raha tany Miarinarivo taloha dia efa nanao an'ireny assainissement ny filière-na omby io zany vao miainga any amin'le tompon'omby any amin'ny farany ambany izy mandalo rehefa hivarotra izy zany dia misy hoe tsy maintsy mandalo an'izao dia reny i circuler reny mandrapahatonga le omby eo ambony akala ny mivarokena azonareo dia efa be dia be ihany ny atelier natao mikasika an'izay dia mbola misy moa zany ny atelier atao antsoatsa ny tena problème eto amintsika anie dia zao ny atelier atao foana dia misy résolution atao eo dia misy manaraka vetivety eo dia avy eo indray misy tsy manaraka an'le ohatrany hoe miverina amin'le zavatra mahazatra foana dia c'est l'éternel recommencement ozy izy fitenenany vazaha dia ohatra zany foana amin'ny ankapobeny hoe ny lalàna misy fa le olona mpiatra an'le izy mihitsy sy le vahoaka mampiatra azy mihitsy ny ohatrany hoe oragora dia miverina amin'le mafanao mahazatra foana le izy zay ny mba mikasika an'iny fa mikasika an'izay kolokolo éventuel any anelanelan'ireny ane mety misy foana fa zay zany raha ohatra zay ka voantso ary voantso raha toy zany zay misy plainte tsy indraindray to mikasika an'izay mikasika an'ireny dia mandefa olona any zany zay manao fanadihadiana mikasika an'izay ka tsy affaire sud ihany fa amin'ny ankapobeny mihitsy eran'ny Madagasikara zany surtout ny zone nandrefan'igny sy ny atsimo any no tena misy an'ny fitorian'olona matetika mikasika ny affaire-na omby extorsion-na omby na extorsion zany fangalam-bola amina mpampandrarahana omby ataona mpiasa-panjakana zay le lalovany circuit io